Ny vahoaka izay nandeha tao amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe. Fiavana malala Krismasy 2024 miara-abantsika ny amin'izany. Ary ny firariana ho azavai ny fahaterahan'i Jesosy ane ny fonao, amirapiratra eo amin'ny masonao ny fahazavan'ny Noely. Ary amin'ity Noely ity dia mbola hifidy an'i Jesosy Kristy lay tompo ny fanjakana indray ianao. Nahoana momba indramitsika lay fiteny amin'ny lalao ara-panatanjahantena hoe Jesosy Kristy o, zahay makanao foana. Jesosy Kristy o, zahay makanao foana. Iverina eo amin'ny filazantsara ka ny Lioka toko voalohany 19 isika riavana. Ho afatra enti miaina amin'izao Krismasy 2024 izao. Lioka toko voalohany ny 19 manontolo. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe, ary niditra tao aminy ilay anjely dia nanao hoe, arahaba ry lay nasoavina ny Tompo mombanao, voatahy samy vehivavy ianao. Ery amin'ny vodipejy misy fanampy ny vakiteny. Ny Baiboly manontolo riavana dia manambara ny amin'ny famonjena ao amin'ny Jesosy Kristy. Misy boky 400 ny Baibolitsika protestanta. Misy boky milaza faminaniana ny amin'ny fahaterahan'i Jesosy, isan'izany ny Isaia 7 izay natolotra antsika tao amin'ny perikopa araka ny fanekena taloha. Misy boky anankiroa miavaka mitantara ny amin'ny nahaterahan'i Jesosy dia ny filazantsara araka ny Matio sy ny filazantsara araka ny Lioka. Fa samihafa ny fomba entiny manambara izany tantara Krismasy ny nahaterahan'i Jesosy izany. Ho an'ny Matio dia navesa-danja aminy ny amin'ny Josefa natolotra ho rain'i Jesosy. Ay Josefa saika metraka mangingina any Maria, tsy ampakatra azy indray na dia efa mpifamofo azy izy, nopitsihan'ny anjely na mangy azy ny anjely, aza matahotra ny ampakatra ny Maria ho vadinao. Ho an'ny filazantsara araka ny Lioka dia nataony navesa-danja ny amin'ny Maria, ary dia miresaka ny amin'ny famanginy anjely Gabriela any Maria, ny filazantsara araka ny Lioka. Torak'izany koa ho an'ny Matio dia nasongadiny ny famanginy magy, lay manam-pahaizana, lay manana harena. Fa ho an'ny Lioka dia nomeny lanja ny fahantrano ny mpiandry-ondry. Samy milaza ny amin'ny Krismasy ireo anambarana hoe antonona ny rehetra, ny sokajin'olona, na lahy na vavy, na manan-karena na mahantra, ny Krismasy rehefa atampatrao ny fitantarana araka ny Lioka sy araka ny Matio. Ity toko voalohany 19 ity dia mahavantana antsika raisina ho fiarabana Noely. Kanefa rehefa tena mandinika isika dia hay fony vao hitondra an'i Jesosy amboaka i Maria no novanginy anjely Gabriela ka notononina tamin'izao fiarabana izao. No niditra tao amin'ilay anjely dia nanao hoe, arahaba, tsy hoe ry Maria, fa arahaba ilay nasoavina ny Tompo mombanao, voatahy samy vehivavy ianao. Ny fiainana Krismasy zany dia tsy hoe indray melatra 4 sy 5 Desambra, fa ny Krismasy dia fiainana mandritra ny 7 volana, hitondran'ny renim-pianakaviana ankibo ny zaza tahaka ny Maria eto. Fa taorian'izay raha mandray ny Matio sy ny Lioka
dia mbola misy ilay epifania fifaneraserana hitadiavana Kristy vangina anaterana fanatitra ametrahana azy amampanjaka azy. Izany ilay magniainga avy any antsinanana nandeha hitady an'ilay mpanjaka ny Diosy. Raha ravina tena ny taona manontolo ny isan'androntsika ny andavanandrom-piainantsika dia Krismasy avokoa. Ndeha ary sika hiaraka amin'ilay andin-tsoratra masina. Raha no niditra tao amin'ilay anjely dia nanao hoe arahaba raha nasoavina ny tompo momba anao voatahy samy vehivavy ianao. Ny fiarabana mandidina ny Krismasy dia fiarabana araka ny dika teny ombonana la hoe arahaba dia fiarabana mifono fifaliana, manolotra sy manatitra fifaliana. Ny fahatelo, ny fiarabana mandidina ny Krismasy dia fiarabana manolotra fahasoavana. Ary ny fahatelo, ny fiarabana mandidina ny Krismasy dia fiarabana manome toky. Arahaba mifalia, arahaba no asoaviny ianao, arahaba momba anao ny tompo. Ny mahavantana antsika dia ny hoe fifaliana Noely. Mifalia fatratry ny Noely fa tsy mijanona eo. Arahaba vanginy ny fahasoavana ary tsy mbola hatreo ihany fa arahaba miaraka aminao ny tompo. Ny fiarabana Noely manonona fifaliana ho antsika. Raha mamaky ny Efesana 1:7-9 sika riavana dia milahatra amin'izao fiarabana izao ny entiny mpanoratra mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra ny an-danitra araka ny fiainantsika tao aminy fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehana isika rehefa no nitendreny-draha teo amin'ny fitiavana isika, mba ho azy amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy arak'izay ankasitrany fony ho fiderana ny voninahitra ny fahasoavany na nasoavany antsika maimaim-poana ao amin'ny malala. Fiarabana manatitra fifaliana, fahasoavana ary toko ho antsika izao fiarabana izao. Irana ny anjely hitondra fiarabana tsy ho an'ny Maria ihany santatry ny Krismasy fa ho antsika rehetra miombona amin'izao Krismasy hitondrana ny afatr'Andriamanitra izao. Manolotra fifaliana ho antsika Andriamanitra raha manafatra ny anjely manao hoe arahaba. Manolotra fifaliana ho antsika Andriamanitra raha manafatra ny anjely manao hoe arahaba. Rehefa nandreny fiarabana i Maria dia taitra satria nahoana teo amin'ny tontolo jiosy dia tsy fanao ny miarahaba vehivavy fa nivaiva ny vehivavy, iza koa ny arahaba ndreny. Fa notononona tamin'ny Maria izay mbola zatovo, mazava koa ny dika teny ombonany vakiana teo, zatovavy. Izany fiarabana avy any ambony, avy amin'Andriamanitra izany, izany tsy ho faly. Raha misy olona izay manana toerana ambony manolo-tanana ka miarahabanao, tsy ho dibo-kafaliana ve ianao raha olona tsy nampozinao tao anatin'ny andro maromaro na volana vitsivitsy eny taona ny saina no tonga manome afatra an-telefona hoe arahaba na tratry Noely, mamitra fihavanana indray. Fifaliana riavana ny fiarabana Noely. Za manao hoe zy mba ny rahaba koa
fa ataovy hoe tonga tokoa ny Noely. Raisom-pifaliana ny fiarabana atolotry ny havana mantsakaizanao. Tahaka ny anjely mitondra hafatra arahaba mifono fifaliana ireny. Raisotony amin'ny avy amin'Andriamanitra ny fiarabana hitondra fifaliana ho anao. Fa ny fiarabana Krismasy hafatra avy amin'Andriamanitra nentin'ny anjely dia mitondra fahasoavana. Alahady ny fahasoavana anio. Inona moa ny atao hoe fahasoavana? I Maria dia tovavy tsy mbola nahalala izay ambonin'ny tany akory raha resaka lehilahy. Tovavy tena fanao tsinotsinona ambany toetra hoy izy eo amin'ny tononkirana eo amin'ny Lioka toko voalohany ihany 7:70 sy ny manaraka. Ambany toetra nefa dia ny angaran'Andriamanitra no fidiny tao anatin'ny maro mba hitondra ny Jesosy loharano mpamonjena. Ny fiarabana nentin'ny anjely hafatra avy amin'Andriamanitra dia manolotra fahasoavana, mampatsiahy ny fahasoavana, famonjena, tsy vidim-bola, tsy anaovantsika ezaka be dia be na kely akory azy, fa raisina tolobotsitra, ametrahana famonjena ao anatinao. Fahasoavana izany. Tolorana famonjena ianao. Efa vita ny famonjena. Ny mandraisy izy. Ny fiarabana Noely dia tsy fifaliana ihany, fa fahasoavana kosa satria Andriamanitra manafatra amin'ny alalan'ny anjely. Fa tolorana famonjena ianao. Mitondra any Jesosy Kristy mpamonjy eo amin'ny fiainanao ianao. Fahatelo, ny fiarabana Noely dia fanomezan-toky. Hoy ny soratra masina, ny tompo momba anao. Ny tompo momba anao. Heveriny hoe ao anatin'ny fahatairana reo amin'ny 9:30 dia natahotra i Maria. Efa nitononona tamina ny tompo momba anao, fa natahotra izy. Mana inona ny hevitry fiarabana ity? Fa mazava tsara, tsy mila hazavaina betsaka. Ao anatin'ny fiarabana ny anjely dia mitondra hafatra fanomezan-toky. Tsy irery ianao, fa ny tompo momba anao. Akaikinao ny tompo. Imanoela ny tompo. Andriamanitra aminao ny tompo. Izay no fonosiny hafatra Krismasy. Betsaka ry havana ny olona mety very toky satria izy rery ny ao an-trano. Fa tokony hanaitra ny fiarabana Noely, ny tompo momba anao. Tsy hoe ao ianao sy ny tranonao, fa ao ianao sy Jesosy Kristy mpanjaka ny tokantranonao. Ao ianao sy Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy ianao. Momba anao ny tompo. Fiaraban'ny anjely dia fanomezana toky, fanantenana, tsy ny amin'ny anio ihany, fa ny amin'ny ho avy indrindra koa. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, mety koa very toky ianao no ny antony samihafa. Mahoraka ny hoe tsy mandray vola ny mpiasa, dia very toky ve zany? Momba anao ny tompo. Raha ataonao lisitra izay mety heverinao fahaverezan-toky, dia ity fiaraban'ny anjely ity no manarina, mamerina ny toky ho anao.
ny tompo mombanao. Ny Noely riavana dia anafara n'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny fiaraban'ny anjely manao hoe ny tompo mombanao. Riavana malala, ireo telo ireo no hevitra mafonja fonosin'ity fiarabana mahavantana antsika ity. Ho 580 andro ravahan'ny fifalinany ny andronao satria nandalo ny Krismasy 2024 ny fotoananao. Ho 580 andro feno fahasoavana ny fiainanao satria nandalo ny Krismasy 2024 ianao. Ho tontolo andro 580 feno toky sy fanantenana ny fiainanao satria tsy nandalo foana taminao ny Krismasy 2024 fa nandraisanao ny afatra avy amin'Andriamanitra miditra eo amin'ny fiainanao manao hoe arahabara ny nasoavina ny tompo mombanao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.